Mana isan'andro fandaharana atolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ho aminao mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompo, misaotran'Andriamanitra sika tratry zao fotoana iarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra zao indray, ary mirary indrindra ny fahasoavan'ny tompo hameny ny fontsika mandrakariva amin'izao fandiniana ny tenin'Andriamanitra izao, ary indrindra hanome antsika fo vonin-kiaino sady voninahakatoa zay fampianarana omen'ny tompo antsika. Alohan'ny andiniantsika ny salamo fahavalo amby dimapolo dia tsara raha mbola miara-mivavaka aloha isika, miara-mivavaka isika. Amin'ny fofeny fankasitrahana anao Andriamanitra no isaoranay anao indray amin'izao fotoana izao, noho ny famondramponao sy ny fitiavanao azoanay miaraka mandinika sy miaraka mamaky ny teninao. Ny etaetanay dia izao, mba homeo anay zay tianao ambara aminay, ary enganiray io ho hainay atao ny hankatoa ny fampianarana avy aminao, handray zany fampianarana zany ary ampiatry zany eo amin'ny fiainanay, mba ho voninahitry ny anaranao tanteraka ry tompo ny fiainanay amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay raha io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo fahavalo amby dimapolo no vakintsika andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo farany. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Moa ny tsy fitenenana va no ataonareo filazana ny marina? Ny tsara mahitsy va ianareo? Zanak'olombelona, tsy izany, fa ny fonareo namoronanareo ny ratsy. Mandanja ny fandozan'ny tananareo ety an-tany ianareo, mivilatra namboka ny ratsy fanahy, maniatra ny kibo izy ka miteny lainga. Misy pozina tahaka ny anomena rana aminy, eny tahaka ny vipera marenina zay manetsy tadiny izy ka tsy miaino ny feon'ny mpanahody na de zay pahay ody indrindra aza. Andriamanitro, torotoroy ny nifiny eo ambavany, omboty ny vazan'ny liona tanora Jehova, aoko ahoritra tahaka ny ranotrambo izy, raha tranony ny zana-tsipikany dia aoko tapadory eny, aoko ny tahaka ny lelosy izay mihalevony ny mpandehanana izy, aoko tahaka ny zazavaky manta zay tsy mahita masoandro izy, de tsy mbola mafana ny afo ny tsilo ny vilaninareo, aoko hoentiny tafio-drivotra reny na ny lena na ny maina. Hifaly ny marina raha mahita ny famalina, anasany tongony amin'ny rano ratsy fanahy izy, de teny ny olona ka hanao hoe misy valiny tokoa ho an'ny marina. Misy tokoa Andriamanitra zay mitsara ety ambonin'ny tany. Ray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Raha ny mpandika ny tenin'Andriamanitra nijerentsika ry havana, de zao no nilazainy teto hoe ny lohateny azo mena izao salamo izao izy de ny hoe ny amin'ny fahamalina ny mpanao fitsarana tsy marina. Ary zavatra hita nefa de zao, i Davida no nanoratra ty salamo ity, de mieritreritra isika hoe Davida nie mpanjaka nie izy, ka iza ndray ary no mpitsara mihoatra azy, sa misy mpitsara hafa teo amin'ny fitondrana? Tsy fantatra manko ny fotoana zay nanoratany an'izao salamo izao, fa ny azo antoka de ity:
misy mpitsara tsy milaza ny marina fa mangina. Asa ny antony fahanginany satria eto de hitantsika hoe zao ny tenin'ny Davida raha mieritreritra n'ireny olona mpitsara ireny izy hoe ny tsy fitenenanareo va no filazana ny marina. Misy manko ny mpitsara tsy te hilaza ny marina izy fa mangina ko satria tsy miteny izy, tsy ambarany ny marina dia mandresy lahatra ny lainga tsara lahatra. Ny taondrazantsika moa de nanao hoe ny marina mitavozavoza de tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra. Ary eto de Davida de mahita hoe mpitsara tsy miteny ny marina fa mangina izy, tsy milaza ny tena marina izy fa mangina. De hoy Davida hoe moa ny tsy fitenenanareo va ny otinareo fa milaza ny marina, moa tena mitsara mahitsy va ianareo ry zanak'olombelona. Amin'ny dikany hafa da zao hoe moa ny tsara mahitsy ny zanak'olombelona va ianareo, moa mahitsy ve ny fitsaranareo. Eto ry havana dia tiana ihany ny mitarika ny saintsika fa ny amin'ny mpitsara dia misy teny mazava tsara nataon'Andriamanitra ao amin'ny Deuteronomia 4:9. Tsara ihany ny amakitsika izany ary eto dia tiana ny mampita izany hafatra izany manokana ho an'ny mpitsara, ho an'ny magistrat zany, satria misy afatr'Andriamanitra ho azy ireo. Andriamanitra mihitsy no nampanoratra izao fomba tokony hitsaran'ny mpitsara izao ao amin'ny Deuteronomia 4:9 manomboka amin'ny 9:20 no ahitantsika izany. Am'izao fotoana izao moa dia indrindraindrindra tato ato imbetsaka no ahitanao ny firehetam-pon'ireo olona hoe iady am'kolokolotsika, anafoana ny kolokolotsika am'izao sosy zao hoe ka ny am'izany dia efa 703 taona talohantsika izao, 703 taona talohantsika izao Andriamanitra no efa niteny tamin'ny Mosesy ary nampanoratra izany hitatsika any amin'ny Deuteronomia 4:9 zany. Zao manko ny voalaza ao: mifidiana mpitsara sy mpifehy ho anao ao an-tanànanao rehetra izay meny Jehovah Andriamanitra ho anao araka ny firenenao, dia hitsara ny olona amin'ny fitsarana marina ireo. Hitsara ny olona amin'ny fitsarana marina ireo. Aza manao fitsarana miangatra, aza mizahatavan'olona ary aza mandray kolikoly, fa ny kolikoly mahajamba ny masony endry ary mamadika ny teniny marina. Ny marina dia marina no arahinao mba ho velona ianao ka andovan'ny tanjo emeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Mazava loatra fa ny fananganana mpitsara eo amin'ny firenena dia nataon'Andriamanitra ho ao amin'ny firenena Israely, ary izany dia sitrapon'Andriamanitra ny ensin'ny mpitsara. Izao nefa nampitandron'Andriamanitra fa mahatonga ny fitsarana ho tsy marina de satria mizahatavan'olona ny mpitsara na mandray kolikoly izy, de manjary manao fitsarana miangatra izy. Ary eto amin'ity salamo zay vakitsika ity tsy ambarany ny hoe nandray kolikoly ireo na mizahan'olona ireo, fa nylazain'ny Davida fotsiny ny hoe tsy miteny ny marina ianareo ary tsy mahitsy ny fitsaranareo ny olona. De tao manalatsy ny azy ihany Davida ka manao hoe ka ny mahatonga izany ny fon'olombelona ve ao am-ponina amorona ny ratsy ary mandainga izy, efa nivily hatrany amboho ka ny ratsy fanahy, manihatra any akibo izy ka miteny lainga. Zany hoe efa toetra ny olombelona zany ny ratsy. Ary de mbola toizany aza hoe misy pozina tahaka ny anomena rana ao aminy, tahaka ny vipera marenina zay manetsy tadiny izy ka tsy miaino ny feon'ny mpanahody. Zany hoe ny vipera manko dia baikoon'ny mpanahody,
azo mpanahody bekiona mihitsy any menarana. Fantatsika reo menarana zay noforon'ny mpanahodin'ny Egypta. Rehefa nanjary tahaka ny menarana ny an'ny tehiny misesy de mba natsipiny ko ny de manlasy tahaka ny menarana ihany ko. Ary tsaroa fa rehefa ny mpanao skidy na ny mpanandro no mibaiko ny menarana, ny devolo no mibaiko ny menarana. Kanefa eto de hitatsika eto fa hoe ireo mpitsara zay tsy marina hitany Davida ireo de izao, tsy mihaino ny feon'ny marina izy tahaka ny feon'ny vipera tsy mihaino ny feon'ny mpanahody, zany hoe tena mandata teraka. Na de mpanahody ambony indrindra azy reo, na de mahery azy le mpanahody tsy manaiky le vipera. De tahaka ny hoe na de eo tokoa aza ny feon'ny marina, tsy mety mihaino ny mpitsara tsy marina. Ary eto dia anjaratsika ny mandinika ny amin'izany. Mety efa manokana amin'ny mpitsara manko izy ty, amin'ny tokony isian'ny fitsarana marina eo anatrehan'ny firenena. No zavatra zay jerentsika eto de ny hoe raha izany ary no hitany Davida, fitsarana tsy marina no hitany. Ary mazava loatra fa rehefa ny fitsarana ny tsy marina de ny olomeloka afahana, ny olomarina saziana. Zany hoe tena tsy fahamarinana no miatra eo amin'ny tany. Ary izany no mahatonga antsika tsy maintsy eritreritra ny amin'ny hoe ahoana ary no alalana ny marina. Izany ny faniritsika raha mba lalàna mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra moa ka aninona, fa misy any lalàna sasany manahirana ihany ny mampiatra azy. Lalàna ataon'olombelona tena lalàna ndraindray manahirana eo anoloan'ny tenin'Andriamanitra. Ary indrisy fa indraindray na de any amin'ny fiangonana azy, misy lalàna manohitra tenin'Andriamanitra avoaka ny fiangonana ndraindray noho ny hevitr'olombelona fotsiny ihany, fandaminana araka ny hevitr'olombelona fa tsy fanontanianan'Andriamanitra hoe ahoana ny hevitrao Andriamanitra ony amin'izao sosao. Ary izany de mahatonga atsika tsy maintsy andiny teny, indrindraindrindra raha ohatra manana toerana hitsarana ianao, na fitsaram-piangonana zany, na fitsaran'ny tany zany, na fitsarana ao an-tokantrano zany, mitsara ny adin'ny ankizy na mitsara ny adin'ny fianakaviana, anjaratsika ny mandinika hoe marina ve zany fitsarako zany. Ahoana nefa nahafantarako ny hoe marina sa tsy marina? De zao ihany, tsy maintsy miverina amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Satria zao lazainy tenin'ny Tompo hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ary anjaratsika ny mandinika, anjaratsika ny mamakafaka ny amin'ny hoe izy ty lalàna ity, raha mpanao lalàna sika ohatra, na lalàm-piangonana zany, lalàna ao am-piasana zany, na lalàna ao amin'ny tokantrano zany, raha misy lalàna na fifampitondranana fitsipika tokony hampiarinao zany, de tokony hodinina hatraniny amin'ny hoe moa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve izany lalàna atao zany. Satria raha lalàna manohitra ny tenin'Andriamanitra ny lalàna ampiarina, de manohitra ny tenin'Andriamanitra zany ny fitsarana zay atao. Ary zany ny tena tokony andiniantsika ny zavatra maro, izany tokony hahatonga antsika kristianina hahafantatra ny tenin'Andriamanitra, ahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Ka raha ohatra ka mpitondra orinasa ianao ka misy lalàna atao amin'ny orinasa ao, de tokony hifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra zany. De hoy zay ngambo ianao hoe ka izany ane pastera sarotro zany, sarotro zany kanefa zao no lazain'ny tenin'Andriamanitra. Isika raha mivavaka de atao hoe ho tonga ny fanjakanao. Ary mba hahatonga zany fanjakan'Andriamanitra zany de tsy maintsy ny tenin'Andriamanitra ihany no arahana. Fa ny olona zay milaza hoe miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy kanefa tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra izy, na tsy mankatoy ny tenin'Andriamanitra izy, de manjary manohitra ny fanjakan'Andriamanitra izy ray zany, de manjary fahavalo ny fanjakan'Andriamanitra izy ray zany. Ary noho izany dia tsara amitsika ny mandinika. Raha ianao kosa, raha ianao no ao amin'ny fitsarana ny misy anao, ny men'Andriamanitra zany fahefana hitsara izany ianao, dia enitsika ny tenin'Andriamanitra teo hoe aza mandray kolikoly aza mizaha-tavan'olona tandremy fa mahajamba ny masony mahiratra ny kolikoly, ary manjary tsy marina na de ny fitsarana avoakanao azy. De inona ny zavatra nisy Davida? Tsotra ihany ny zavatra hitantsika eto. Davida dia nivavaka ny anoritoroan'Andriamanitra nireny olo reny. Torotoroy ihany reny ho izy, torotoroy ny nify no izy, omboto ny vaza no izy, aoko tahaky ny ranondritra izy, tahaky ny ranotsambo izy.
raha trany zanantsipika io zany hoe raha enjanony zanantsipika ndeoko tapado reny aoka tahaka an'le losy zay mialevina eny am-pandehanana izy ny atao hoe le losy io ngamba betsaka ny tsy mahafantatra an'io nareo fa izy hoe le losy io de karazana mollusque izy io zay mandeha amin'ny tany ary vao tratriny masoandro izy de mialevina biby izy io tahaka an'le lanosy ny filazana fa tany hoe le losy fa malemilemy be izy io de mialevina eny an-dalana izy de fa tratriny masoandro tsy mahatanty masoandro de mialevina ao koa izy ho tahaka ny ohatran'ny zazavaky manta ambarany eto dia ny zaza tsy tonga volana fa teraka tsy tonga volana ka tsy mba nahiratra akory tsy mpavelona tao ihany nefa tsy nahita masoandro zany ny tinitiny ambara ary noho izany i Davida de mivavaka mihitsy nangataka tamin'Andriamanitra hoe poteo reo mpitsara tsy marina reo poteo reo raha vao reo ataovy tsy mahita masoandro reo zany mivavaka nataon'ny Davida zao anefa ry havana rehefa tonga ny filazantsara ambarantsika matetiky zany marina fa teraka ho mpanotany olona fa rehefa tonga kosa ny filazantsara dia isika rehetra mahalala fa ao anatin'ny atao hoe ratsy fanahy ny mpitsara tsy marina mazava loatra ary raha nylaza Davida hoe tsarao reo dia afa kosa nian'ny tompontsika fa nian'ny tompontsika Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao am'izao tontolo zao hanameloka izao tontolo zao fa hamonjy izao tontolo zao marina fa misy mpitsara tsy marina no any marina fa naisika rehetra amin'ny zavatra zay fitsarantsika ataontsika azy betsaka ny zavatra tsy marina ataontsika nefa tonga teto ambonin'ny tany Jesosy tompo natongavany indrindraindrindra de ny hamonjy atsika ho afaka am'izany tsy hiainantsika intsony ao anatiny zany tsy fahamarena izany fa mba ho tonga olom-baovao isika ho tonga olom-baovao tsy ho levina tahaka ny ranotrambo na ho levina eny am-pandahana tahaka ny lelosy na sanatria ho tahaka ny zaza tsy tonga volana ho ravany tafio-drivotra ho fongana tsy zany no etaetan'ny tompo fa ny amonjena antsika ka ny testamenta vaovao de nanova izao fomba fivavaky Davida izao ka ny azy kosa Jesosy tompo de nilaza hoe mivavaho an'izay manenjika anareo na fahavalonao zao aza ray mpitsara satria ny tsara tsy marina ka ianao nanjary no eloina tamin'ny tsy marina raha sanatria azaka nisy zany anjaranao anieny mamindra fo hoe atserovana ny tantaran'ilay mpanompon'Andriamanitra atao hoe Korinteny bonina zay tamin'ny androny ady lehibe faharoa de nanatry maso ny fampijaliana sy ny famonoana ny raitam-po aminy izy taty aoriana nefa niona taminy ilay olona namono de nangataka famelana taminy tena hitany tena tsy zakany ainy me ahoana ity olona ty ve olona efa namono ny raitam-po amiko zao izy zao mibebaka amaeleloko azy azy aty sarotra de sarotra zany ary tsy vitatsika zany raha tsy ny amin'ny Jesosy Kristy tompo ao anatintsika tsy ho vitan'ny herin'olombelona anao vinanao viny zany nefa vitanao zany rehefa nanaiky an'i Jesosy tompo ianao raha misy olonao amin'i Kristy manko dia olom-baovao izy ka raha ohatra tsy vitanao le izy sarotra aminao le izy zao ihany no atao hoe tompo ô sarotra amiko ny mamela heliko ny olona iny nefa noho ny teninao de amela heliko azy aho ary ampio aho mehoany hery aizako mamela heliko azy tahaka ny namelanao ny heliko reo nanombo anao teo amin'ny alfijaliana ka nitarainanao tamin'ny ray hoe raha eo mamelany heriny fa tsy fantan'izay atao zavatra anankiray hitantsika eto koa famaranana izao salamo zao nefa dia misy ihany ny famalina ataon'Andriamanitra na de zany azy zao no hitantsika hoe ifaly ny marina raha mahita ny famalina n'inona famalina na ratsy fanahy ifaly am'izany ny marina mazava loatra hiten'ny olona ka na hoe misy valiny tokoa ny an'ny marina zavatra fifaliana ry havana de zao misy Andriamanitra zay mitsara ety ambonin'ny tany famaranany Davida ny salamo zay nataony zany na dia tsy valiana eo aza ny famalina ny ratsy natao ny olo marina de ho hita eny ihany izy ndray andro any iseho eny ihany ny fahamarinany ary raha jerentsika ny any amin'ny bokyny Malakia 3 de Andriamanitra mihitsy no milaza hoe ho avy eny eny andro ny 7:20
dia ho hitanareo indray ny tsy fitivininy marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Hisy zany fotoana zany, misy zany anataterahan'Andriamanitra amin'ny olona mandeha amin'ny fahamarinana hoe na misy arivo aza lavo anatrehanao hijery maso fotsiny ianao ny amalina ny ratsy fanahy. Salamo 1:20. Ry havana, ny fifaliantsika ary sy ny fanantenantsika ny amin'Andriamanitra de zao, io Andriamanitsika io de Andriamanitra mitsara marina io. Ko na mahita ny fitsarana tsy marina azy ianao eto ambonin'ny tany eto, mivavaho n'ireny mpitsara ireny ianao mba ho van'ny tompony fony mba hanjary mpitsara marina izy. Ary tokony antsika mbavaka koa reo mpitsara reo, satria lazaiko anareo fa tsy mora ny eno ny tsara. Ny mitsara ny mpitsara de mora amin'ny olombelona, fa ny mitsara ny ady any amin'ny tribonaly tsy mora izany. Ary zany tokony hitondrantsika mbavaka ny mpitsara mba homen'Andriamanitra fahazavan-tsaina izy, ka sanatria tsy ho resiny kolokolona ny fizahatavan'olona, fa hitsara amin'ny fahamarinana arak'izay fananendren'Andriamanitra azy ho manam-pahefana hitsara eo amin'ny firenena. Ary ny farany de zao, raha sendra misy aminao enoeny aza ny tsindry azo lena, raha misy mitranga amin'ny fiainanao indraindray aza ny to tsy fahamarinana, tsarovy fa Andriamanitra mahita ny rehetra ary izy ny mpitsara marina, mbola hitsara na de eto ambonin'ny tany ihany azy izy. Ary zany tsy tokony hakivy ianao amin'ny fanaovana ny fahamarinana, satria tsy hiaro zavatsoa an'izay mandeha amin'ny fahamarinana izy. Ianao zay fa noamarinina tao amin'ny Kristy Jesosy kosa, aza matahotra ny fitsarana intsony, fa na hanameloka anao azy zao tontolo zao no ny fanarahanao ny tompo. Everiny anao fa hoe manary ny mahamalagasy anao hoe manao tsinitsinina tahaka zao ianao hoe hanameloka anao zao tontolo zao, satria nahafoy zao tontolo zao ianao no ny fanarahana an' Jesosy tompo hanamarina anao ny raintsika. Aza matahotra ripino eo, fa ilay Andriamanitra zay antsoina hoe ray arahinao isan'andro san'andro, izy ny mpitsara marina na de ty ambonimbon'ny tany aza. Ary na sanatria aza moa ka hiatra manaina ny fanarahanao ny tompo, zay mahafo ny ainy no ny amiko Jesosy no azo izany. Enganie ho fampaherezana anao zao salamo nataon'i Davida izao, ka na inona to tsindry azo lena mety mitranga amin'ny fiainanao, mety ho noho ny fitsarana tsy marina misy eto am'izao tontolo zao, de hanatenan'Andriamanitra kosa ianao, satria zany ny zavatra mpanantenaina hoe ho hitanao fa misy Andriamanitra zay mitsara ety ambonin'ny tany, ary faly izy raha mahita ny famalina. Andriamanitra nie hampahery ny fonao, ka na inona miatra eo amin'ny fiainanao, de hatoky lay Andriamanitra mpitsara marina ianao, fa mbola iseho zany fitsarany zany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ivavaka isika. Sotranao zay tompo noho ny teninao no menao nay andray androany. Teninao mampahafantatra anay fa reto am'izao tontolo zao zay de mbola mety misy fitsarana tsy marina eno eny, mety misy tsindry azo lena miatra amin'ny fiainanay eno eny. Ary indraindray azy zay do te hamaly faty, hivavaka ny amaliana faty reny fitsarana tsy marina mianjady eo amin'ny fiainanay reny. Nefa anao zay Jesosy tompo, fa noho ny aminao na manameloka azy ao tontolo zao, ianao manamarina anay eo anatrehan'ny ray. Ny ranao nefa nanamarinana anay, ho mangataka aminao zahay, na iza aminay mahatsiaro ho niarany tsindry azo lena, mangataka aminao zahay meo anay ny fotahaka ny fonao Jesosy tompo, ary anatena fa hamoaka ny rary no mpandresy ianao, de ho anao ny dera, ho anao ny laza, ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amen.